Fa miarabanareo indray atoka eto amin'ny JPU na Jude Podcast Univers eto amin'ity tantara vaovao ity izay mitondra lohateny hoe diary nosoratana mpamosavy. Tsara ho fantatrareo fa sitraka dia sitraka tokoa raha miditra ho abonenao mihaino an'ity tantara ity ary itoy isaky ny alahady amin'ny 7:00 izy ity ao anatina episode 9B izao. Sitraka tokoa raha ohatra hoe tsy averinareo ampidirina amina chaîne hafa izy ity na ireo uploadena na Facebook fa mba misy fampiarana raha mba misy an'izany. Toraka izany koa an'ny hainao manjery raha sendra mihaino an'ity dia tsara raha mba misy fampiarana raha ho alefanareo amin'izay hainao manjery mahita an'ity. Tadio fa mahavoasazy ary rarany lalàna ny maka zavatr'olona ary ampiasaina amin'izay mahamety azy. Fa fanafatra farana daholo ihany izany fa mpifankatia tsy mifamarafara hono hiady ny hafarany dia manasa anao ary anaraka ny DNM isaky ny alahady amin'ny 7:00 ato amin'ny YouTube ary isaky ny alarobia amin'ny 7:00 ao amin'ny Facebook. Raha mahaliana anao ny mombamomba ny mpilalao dia ao anatin'ny description daholo mombamomba an'izany. Mihaino finaritra ary tompoko. Iriela no anarako, tovovavy tsotra aho, 17 taona zao. Ohatran'ny ny tovovavy rehetra ihany aho, tsy dia misy zavatra mampiavaka ahy loatra. Eny ataoko angamba hoe tsy dia tahaka ny vehivavy izay manodidina ahy aho. Any am-pianarana izao dia misy ireo tovovavy tahaka ahy efa manana an'izay rehetra tadiaviny. Sarotra ny fiainana ankehitriny, nefa dia ny tovovavy amin'izao dia mahita izay ilainy eny foana, eny na dia mbola tsy miasa ary. Omeko ohatra iray fotsiny ianao, misy an'izay mihory izay, tovovavy re izany, tsara tarehy, tsara bika, lava, tsara volo, ny lokoloko amin'ny tarehy izany fa dia mipoapoaka maharaka ny lamodika afara mihitsy. Ataoko hoe raha endrika ivelany no jerena dia tena miora no anisan'ny tovovavy tena tsara sady irian'ny tovovavy rehetra ao am-pianarana. Ny lehilahy rehetra moa dia tsy lazaina fa vao mandalo miora dia mitodika mijery zareo. Tsisy tsy mitsiritra e! Izao dia tsy mba nisa ireny tovovavy ireny. Eny, na ny tena ireo teo aloha hoe tahaka ny tovovavy rehetra ihany. Ny ao an-tsaiko angamba rehefa niteny an'izany aho hoe tahaka ny tovovavy rehetra ihany dia ny hoe mba samy mandeha mianatra, samy mihinana sy mba velon'ny ray aman-dreny ihany, samy mba manana ny akanjo metimety ihany. Eny, na dia tsy maharaka ny lamaody mivoaka farany ary. Ento Marintsina no mipetraka. Raha tsy hainao hoe aiza misy an'izany Marintsina izany dia tanàna iray tsy aiza fa eto Antananarivo ihany fa miataka kely amin'ny lalana mankany Antsirabe iny. Marintsina dia tanàna lehibe izay azo lazaina fa mandroso raha ny vanim-potoana amin'izao no jerena. Efa manana sekoly lehibe izy, izay sekoly iray ihany misy ao ary dia ao daholo ilay ankizy rehetra mianatra. Misy manomboka amin'ny kilasy kely indrindra ka hatramin'ny taona famaranana. Rehefa vita moa ny kilasy famaranana dia mandeha miakatra mankany arivo ny ankizy manao fianarana. Marintsina koa dia manana hôpitaly lehibe, fiangonana katolika lehibe, fiangonana protestanta, eny hatramin'ireo fiangonana madinika vitsivitsy. Misy maira ny tanàna ary dia efa mahaleo tena satria dia manana ny sakafo ampy azy. Vary ihany angamba no indraindray tsy ampy fa mahalana ny fotoana ohatran'izany. Ankoatr'izay moa raha vao resaka teknôlôjia sy ny tariny dia miakatra mankany Antananarivo ny olona mijery izay ilainy rehetra. Efa tsy afaka miala amin'izany koa moa ny olona satria lasa ilaina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ny teknôlôjia. Mpitsabo mpanampy ao amin'ny hôpitaly ny reniko ary mpitsabo ny raiko. Anisan'ny olona manana ny maha-izy azy ihany i dada sy neny eto Marintona ka izay mba anisan'ny mba hitiavan'ny mpampianatra any am-pianarana. Na izany ary nefa, tsy hoe olona tsy misy ilaivana azy ao any am-pianarana fa mba manana ny fahaizako kely aho satria dia mba ao anatin'ny folo voalohany foana.
Rehefa tsy olo malaza tahaka amin'ny ora sy ny namany dia any amin'ny fianarana no atao tsara e. Aoka izay mifampidirana fa sao leo ianao ry diariko ny farany. Ho tantaraiko anao ny tontolo androko androany ry diariko. Andro iray nanova ny fiainako iray manontolo. Ny foa androany dia hitako fa tena tsara ny andro, ny masoandro ny balika sy malefadefaka erina fa nanana voakany. Tsapako fa tena miratra ny tontolo androko ity satria androany no fety natokana ho an'ny sekoly eto Marintona. Manana ny tantara ny Marintona fa tsy voatantarako eto daholo, fa ny sekoly eto dia anisany manana ny lanjany lehibe satria maro ireo ray aman-dreny izay nianatra tao koa talohanay. Fa tamin'izany fotoana mbola teo andalam-panamboarana an'ity tanàna ity ny ray aman-drenin'izy ireo. Tena fety androany satria misy sakafo zaraina, ary koa misy fandihizana ho an'ny tanora, hirahira sy fanatanjahantena. Rehefa fety tahaka izao moa dia ny tena tiako dia ny fiarahana amin'ny namana rehetra sy ireo mpiara-mianatra. Ataoko fa raha zatovo lahy sy zatovo vavy dia tena tian'izao fotoana tahaka izao daholo. Tsy haiko moa na amin'ny fotoana tahaka izao no mba miezaka mamboraka ny eo am-pony ny ankizy satria falifaly daholo. Ny mpinamana lasa misipa ary misipa ary misy lasa miady satria te halala zavatra vaovao ny sasany. Raha azonao no tiako ambara. Manantena aho androany fa androany mba hamborahako any sainana atao am-poko rehetra. Raha mba hainao manko ry diariko ny tsapako momba ny saina. Saina dia anisan'ny lehilahy vaovao voatonga eto Marintona. Havan'ny olona veto ihany ny ray aman-dreniny, ka izay nahatonga azy ireo hifindra eto. Maro ireo tovovavy izay maniry hiaraka amin'ny saina, anisan'ireny aho. Vao mandalo i saina dia hitako fa maro ny tovovavy maniry azy. Lava izy sady lava orona, ny volony tahaka an'ireny borosina lamina tsara ireny, ny masony. Aoka fotsiny fa dia babo tanteraka. Raha isaina ny lasa vadiko tsy mila zavatra betsaka intsony aho eo amin'ny fiainana. Aza tsaraina fa tia ary tena tia. Atao anaty fiara miaraka amin'ny dada sy nina izao andeha hoany. Iliana no mba tena namako ary efa namako hatramin'ny kely koa. Tsara tarehy Lina fa indraindray fotsiny izy manao fiakanjona lehilahy satria manana izay toetra somary lehilahy izay koa moa izy. Lava volo izy, fotsifotsy, manify molotra ary manana bika tena ohatry ny gitara ireny hoy ny lehilahy na somary ngedangeda kely aza. Bonjour. Dia ahoana aky? Efa manomboka ny fety a? Dia ahoana? Ina vaovao aky? Ary zesta be mihitsy indry izany androany. Tsy andry izay hitranga androany fa dia manao metimety e. Za koa ve tsy hitandrimba metimety? Efa manja foana ndry chérie a. Ahoana ihany ilay resaka momba ny saina? Resahako izy androany hoe mitempo anazy ny foko rehefa tsy teny amiko mihitsy izy. Teneno anky fa marina ane manafaka e. Tsy rahantsika na hisy eritreritra ratsy ary hoe indrindra no miteny voalohany sady zara saina koa ary ve mahasipa manja be ohatran'izao. Vola be da be ireo miodikodina eo aminazy ireo fa sa angamba ny ratsy indrindra. Amiko indrindra tsara indrindra. Na miora ny zesta fotsiny no betsaka fa tsy tena hoe misy endrika be akory. Adaly tsika sindry. Miresaka be da be nefa tsy haina ho sahanao an'izany rehetra izany. Fa izany no miresaka amin'ny saina vao hitako eo fotsiny izy. Dao aloha andeha hitady sakafo hohanina fa laona be za izany. Jerendrina e, mankafy ery ena menao an'ilay hira. Efa ela be ena ny te handray anjara eny fa tsy mba manao mihitsiny. Menatra iziko. Io saina, dao amin'izay hoany. Dao. Menatra be iza fa sao dia hafafa be izany hoe za indray mamboraka fitiavana voalohany a. Dao sodina hoany dia resahako izy. Lina fandrivy hadaly e. Oka aloha. Dia ina ny lasaindry azy? Fa tsy lasaiko direct be hoe tia indrizy e. Fa haiko manao an'izany fa ao ndry loha. Miandreto aho izany.
aiza efa andresahako izy fandao nidina any dia miresaka Sambela zay eno a fandao andeha angy a Davare izy moa le anarana ty izy le namako andresahako an'ilay e dia irela ny anarany fa irelaka tsy mahay miteny anarany Irela ny anarako miara-mianatra ary tsika ko fataka efa hitako foana ianao fa hainao ary tsy dia mpiresaka mihitsiko Everiko fa tsy fantatrao a haiko tsara mihitsy ianao ka miora raha miresaka momba anao foana Bonjour kidry iry alahy Miora fina no mitranga nganareo miaraka angamba mbola tsy andry e efa ela ary izay ny niaraka aiza dia manaiky an'izany ve larysaina fô vina ny miora no nisaraka ka tamin'lazy tiany akisa mbola tsy mazava amindry any fe oka aloha ay saina ke zany efa niaraka tao foana fa lasolaza zay vao aseho andry izy doky andeha rirela tsy tidira ndraiky izany ry lia fiainanay zany e sahoana ry saina aza mirarana zanky a lehilahy be da be ireo Tsy azoko mihitsiny eny e haiko ny tsapandry fa zay ary le iziko tsisy azo atao fa efa nisafidy amiora zany saina Eny e Za koa ohatry ny adala fa leo any izany miora leo be amiora mihitsy a efa trambola kely izy foana mahazo an'izay ilainy tadidindry le resaka seritetina laza be tamin'izany izy rery ny nanana eran'ny sekoly rehetra dada sy neny nefa efa niezaka video antsika roa mihitsiny dia nenazy ny tonga aloha satria fa tsy maintsy azo tsika dia nanaovany nenazy tadidiko mihitsy nomezany ray fianarana sika ny maraina rehefa nanao ny atsika satria hoe mangala tahaka ny miora hony tena voloka eny amin'ny farany Tsy takan izay atao fa velo ao any akia Miora foana ny olantsika sindry Tena leo be an'izany a fandao atao tsara amin'ny fety androany ka zary ty fa manomboka ny dainsa fandao sady tady vera Trenda io la stasera matadid ma ciao Vomanano no vita con le fatate sati we go Nangalari no di fuki la sai no I don't know la zenofa simira ayako you know dao amin'izay ody ary e fa nytiako ataondry zao a matory tsara ndry dia raha pitso dintsika daholo izany resaka rehetra izany saina miory bla 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 fa ndry nefa tsy mamo a so aterina Tsy mamy izany aka Fa raha pitsana izao dia tadidiko daholo ny trangandroany Na dia tiako adinona any ary lomamanareo ary Saina Miora Makaleo e Oe, Lina Ndry ve zany e Aza misanga ratsy Lina hoa Matoko na ndry miafikafinao ambadiko reo azo reo a Iriela Manahoana ianao bebe haiko fa maratra mifonao anako misy zavatra azoko anampiananao ve Tsy misy toko fa andeha ody za io Ary fa maninona amin'izao andro alina izao aty ianao ty misy vahaolana ao anao ninona tadiavinao dia mivany olanao na olona tsy tianao ary lasa tianao azy Ary fa ino ny azo kely iny dia ino ny takalon'izany raha mahavita ny tiako rehetra ny zavatra atananao iny tsy misy afa-tsy omenao kely amin'ny volonao iny fotsiny a Kay Tostonao ny voloko raha matoa te omeko anao ty tonga dia vakiny daholo izay irinao from the stands after withdrawing to prioritise her mental health. The 18-year-old Olympic debutant Lee, who helped the USA win
Nisy raha matoby nanome anà tamile tsika ny saraka maly alina. Ka le izy ary le tsy etiko akory dia tonga ho azy tato anaty poketrako e. Sa ve izany tsy mahatadidy izay nanaovako azy tao? Mbola ty an-tsena fa misy inona? Mampatahotra anaty indri?